nirotsahany antoko ty tanindrazana amin'ny fifidianana hatramin'izay ny antoko ty tanindrazana dia tsy nirotsaka satria nanapoti-kevitra hafa mihitsy nanomboka teto dia nirotsaka ny antoko ty tanindrazana be ny tanàna efatra amin'ny telopolo sy mpanolontsaina no mandeha eraky Madagasikara fa tsy hoe mijanona eto Antananarivo fotsiny ihany. Misy hatrany Edego, misy any Lakaka, misy any Antsinanana ary misy any Andrefana. Dia izay no antony androany antenaina fa itoy izay fandraisana ndraiky izay ary androsontsika androso amin'ny lafiny fifidianana amin'izay ny antoko ty tanindrazana zany manomboka androany. Ny antoko ty tanindrazana efa tokony nisy hatramin'ny 10 sy roa arivo tsy misy hoe ifandraisany antoko tiako Madagasikara sy ny ty tanindrazana. Ny zava-nisy dia nanohana foto-kevitra ny joroany tiako Madagasikara ny antoko ty tanindrazana hatramin'izay fa izao izy efa nanomboka tamin'ny 10 sy roa arivo ny foronany izay nahatonga ny sekretera général teo hoe tamin'ny 10 sy roa arivo nefa ny foro ara-dalàna ny antoko ty tanindrazana dia tonga ny fotoana manomboka mba mandeha mahaleo tena ny antoko ty tanindrazana. Tsara ny fifandraisanay amin'ny antoko tiako Madagasikara, tsy misy ny olana na iray ary tsy nisy ny disadisa. Ny antoko politika anankiray mahatonga joro dia manana ny vinany ary izay zavatra izay no manomboka sy fotoana teoriana rehefa hita fa maty ny mety andehanany antoko manerana Madagasikara ary izay natonga ilay izy efatra amin'ny telopolo aloha no natao efa manomboka mba mivelatra manerana Madagasikara ny antoko dia tonga ny fotoana zany mba hijoroany. Tsy misy disadisa, tsy voatery zavatra misy ratsy ane vao mahaleo tena ny zaza tsy hoe misy ratsy dia lasa nandao ny tokantrano ray aman-dreny ny zaza fa fahasoavana daholo zany.